fa ny miarabanareo rehetra manaraka an'izao fandaran'izao, arainareo avy aty amin'iny foibeny vavolombeny Jehova eto Madagasikara izy ity. Anao irana ankiray isika eo amin'ny mpiandohana, ny rafa 100 avy eo amin'iny firan'ny vavolombeny Jehova no ataontsika. Mitondra ny lohateny izy hoe miara-miasa sy miray saina. I rafa 100. Mamerina ny fiarabananareo izahay. Ino hoe vitra mampahery aroso antsika androany. Miorina amin'ny nomeri 510 sy ny 590 ny fivoriantsika amin'ity herinandro ity. Ho hitantsika ao amin'ireo toko 2 ireo izay azontsika atao mba ahatonga antsika tsy hivadika. Ho hitantsika ohatra fa mampididoza ny manambony tena na mahatoky tena loatra. Ary ampatsiahy antsika ny tantarany kora fa zava-dehibe ny miezaka tsy hanambony tena. Ho hitantsika fa zava-dehibe ny mankatoa ny toromarika ao amin'i Jehova antsika amin'ny alalan'iny fandaminany. Manasanareo mba anaraka ny fizarana voalohany amin'ity fandarana ity. Iaraka amin'ny rahalahy Rajatiana Jean Paul isika amin'ilay hoe aza manambony tena na mahatoky tena loatra. Ny hoe manambony tena dia ilazana toetran'olona mieboebo na manambany olona na mihevitena ao ambony na mizaozao. Raha ohatra indray nefa ny olona anankiray hoe mahatoky tena loatra dia mety hitrangany hoe tsy raharaha torohevitra izy na tsy atahotra loza ka hanao adalàna. Ireo hevitra tena mahaliana ireo no resahana ao amin'ny nomeri 512 sy ny 540 ka handraisantsika fianarana tsara. Misy ohatra amin'ny nomeri 512 zao, 1 ka hatreo amin'ny 7, mahakasika ny kora, izay voalaza fa tsy nanaiky ny lamina napetraka Jehova satria nanambony tena loatra sy nahatoky tena loatra. Andeha ny jerentsika izay voalaza ny soratra masiny ao amin'ny nomeri 512, 1 ka hatreo amin'ny 7. Nomeri 512, 1 ka hatramin'ny 7. Ary nitsanga ny kora, zanaky Jizara, zanaky Keata, zanaky Levy, mba midatana sy Abirama zanaky Eliaba, sy Ona zanaky Peleta, zay samy taranaky Robena. Nitsangana teo anatrehan'i Mosesy izy ireo mba amin'ny 500 lahy teo amin'ny zanaky Israely. Samy mpiadidy vahoaka ireo lehilahy ireo, sady natsoina foana rehefa nisy fivoriana, ary lehilahy nanan-dasa. Dia niangona nanohitra amin'ny Mosesy sy Arona izy ireo ka nilaza hoe efa tofoka aminareo zahay fa masina avokoa ny vahoaka manontolo
ary Jehova no eo aminy, ko nahoana nareo no manara-tena ao ambony noho ny fiangonan'i Jehova? Hitantsika avy amin'izay andininy izay hoe i Kora, izay anisan'ny Levita izy, Kehatita, niaraka nitsomy tamin'ny Robenita anankitelo, Datana, i Abirama ary Ona. Dia nisy 520 lahy ihany koa mpiadidin'ny vahoaka nanampy azy tamin'izany fanoherana amin'ny Mosesy sy Arona zany. Hita eo hoe tsy nanaja n'ilay lamina izay efa napetraky Jehova izy, satria miresaka moa ilay andininy eo hoe fokony Levy, dia nisy lamina efa napetraky Jehova tao amin'izany foko zany. Napetraka zao ohatra hoe i Arona sy ny zanany no mpisorona. Napetraka ihany koa hoe i Mosesy no mitarika ny vahoaka ny Israely, samy avy ao amin'ny taranaky Kehata zany izy ireo. Fa i Kora ihany koa dia avy ao amin'ny taranaky Kehata. Izy ireo dia napetraka hiadidy zavatra mifandray amin'ny tranon'ilay masina, ohatra hoe lanjan'ny vata masina, ny latabatry ny mofo aseho, ny fitoeran-jiro, ny altara ary ny fitaovana samy hafa. I Kora nefa sy ireo niaraka nitsomy taminy dia tsy nanaiky izay lamina efa napetraka izay. Laza izy hoe tsy tokony hitarika ny Israelita intsony hono Mosesy. Tamin'izany dia tena natoky izy hoe nakasitrahan'i Jehova zany eritreriny zany. Tena natoky tena loatra izy, nanambony tena, dia tsy nanaika ny lamina efa napetraka. Raha ny marina nefa, ny Levita toa azy dia efa nanandraikitra be dehibe teo amin'ny fanompo-pivavahana, sady nohajain'ny olona raha teo koa izy. Jereo indray ny fomba ilazalazan'ny Nomero 4:9 andininy 9 ka hatreo amin'ny andininy 10 hoe inona avy no anisan'ny tombontsoa efa nananany zany hoe Levita zany. Vakitsika ny andininy 9 ka hatreo amin'ny andininy 10. Ho koa Mosesy tamin'ny Kora, eno kely zao ry taranaky Levy, tsy ampy ianareo nga ny nanavahan'Andriamanitra ny Israely ianareo tamin'ny vahoaka ny Israely. Efa navahany mantsy nareo mba aseho anatrehany ka hanaovanareo ny fanompona momba ny tranolain'i Jehova sy hijoroanareo anatrehan'ny vahoaka mba hanompo azy. Ary tsy ampy anao angany nampanatonany ianao sy ny rahalahanao rehetra anisan'ny taranaky Levy, dia mbola te hanao ny asa fisoronana koa ve nareo? Hitantsika indray fa nanana tombontsoa lehibe ny Levita, anisan'izany ny Kehatita, anisan'izany koa i Kora. Hita eo mantsy hoe navahan'i Jehova mba hanao fanompona manokana izy ireny. Izy ireo ihany koa dia nahita ny fomba namonjen'i Jehova ny Israelita teo amin'ny ranomasina mena. Mety hoe nanana tombontsoa mihitsy azy izy ireny hoe nitondra ny vata misy ny fifanekena. Ny rahan'i Jehova hampiatra fanameloana tamin'ireo nanompo sampy teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Azo antoka aloha fa efa tsy nivadika tamin'i Jehova nandritra ny taona maro izy ireo, ary nahazo fanajana tamin'ny Israelita. Raha ohatra hoe olona manetry tena toa an'i Mosesy, dia manaiky tsara ny lamina izay napetraky Jehova, dia mankatoa ny fanapahan-kevitra raisiny. Fa eto nefa dia tsy nanaiky izany fomba fandaminana efa napetraka izany izy ireo, tsy nanaja ny safidin'i Jehova izy ireo satria nanambony tena. Inona ary ny vokatr' izany toe-tsaina ratsy zany? Tena nisy vokany mangidy zany. Andeha ho jerentsika hoe inona aloha ilay toe-tsaina ratsy ary inona ilay vokany mangidy. Ao amin'ny Nomero 4:9 dia amin'ny andininy 2:30, avy eo ny andininy 5:30. Andininy 2:30. Dia nisokatra ny tany ka nitelina azy ireo sy ny ankohonany ary ny olon'ny Kora rehetra mba amin'ny fananany rehetra. Andininy 5:30. Ary nisy afo avy tamin'i Jehova nandevonandreo 520 lahy izay nanatitra emboka manitra. Ho fantaritsika aloha hoe inona ilay toe-tsaina ratsy. Ilay toe-tsaina ratsy dia hoe tsy afa-po tamin'ny andraikitra nomena azy i Kora. Ny tsiriritra izy ny asan'ny mpisorona sy ny andraikitra izay nitanan'izy ireo dia nitsomy tamin'i Mosesy sy Arona izay hoe solo-tenan'i Jehova. Angamba mety nifantoka tamin'ny kileman'izy ireo izy, na koa mety nieritreritra hoe manao ankitrano an-trano ry Mosesy ka niavany ihany nomeny tombontsoa. Nahoana dia lasa nanana fomba fijerin'olombelona Kora ka tsy nanaja ny voatendrin'i Jehova. Laza mihitsy azy izy hoe mitady anjakazaka aminay toy ny andriana koa ianao aza tsy napiditra ny tany amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Rehefa nampanatsomy Mosesy izy ireo dia namaly tamin'ny teny anavina hoe tsy hiaka hatrany izay.
koa satria tsy nananjoanao an'io asa io ry kora dia namoaka didi-pitsarany Jehovah noringan'i Jehovah izy sy ireo mpikomia izay niaraka taminy. Inona ary zao no fianarana raisika avy amin'izany fitantarana zany? Mety hoe nahavita be tsika teo amin'ny fanomponan'i Jehovah. Tsy tokony hoe ahatonga antsika hanambony tena nefa zany na hoe ahatoky tena loatra. Mety hoe efa ela ihany koa sika no nanompon'i Jehovah na nanoka tena ho azy, na koa hoe nitombo ny andraikitra sahantsika eo amin'ny fanompona azy. Fa zany nefa no mahatonga antsika hoe tokony ho voamaika hoe anetry tena. Indray mety misy hoe fanapahan-kevitra raisin'ny antim-panahy na ireo mpiandraikitra eo anivon'ny fiangonana na misy lamina apetraka izy ireo, dia tsara foana ny hoe manaja an'ireny lamina izay apetraka Jehovah ireny manaraka ny toromarika izay omen'ireny antim-panahy na mpiandraikitra eo anivon'ny fiangonana kristianina ireny. Aoka ary ianao ho afa-po ihany koa amin'izay asain'i Jehovah Andriamanitra ataonao eo amin'ny fanompona azy. Tadio fa mitondra vokatra ratsy ny fikomiana amin'i Jehovah. Alaviro ary ny fanambony-teny sy ny fatokisa-tena tafahoatra. Ho afaka hanompon'i Jehovah ianao amin'izay eo amin'izay toerana hoe ametrahany ianao ka hampandroso ny fanompompivavahana aminy. Mankasitraka rahala Jean-Paul nalaza taminay ny loza mety hitranga rehefa ho lasa manambony tena ny olo iray. Tena samihafa ny ohatra navelan'i Kora sy Mosesy. Nanaiky ny lamina napetraky Jehovah i Mosesy sady nankatoa ny fanapahan-keviny. I Kora kosa tsy nanao izany fa nanambony tena ka nahafoy ny andraikitra misy tombotsoa nananany ary nahamoy ny eny metsy izy. Efa tsy andrintsika indray izao ny andinika vatosoa ara-panahy na ireo evidalina avy eo amin'iny ampahany novakinsika tamin'ny tenin'Andriamanitra dia ny nomery 520 sy 900. Ny rahala Rakotary Malala Fiderana no anao ity fizarana ity. Mandroso ianao rahala Fiderana. Andao tsika andinika tantara anankitelo androany. Dia ny tantaran'ilay lehilahy tratra nakakitay tamin'ny andro sabata, dia ny tantaran'ny Kora ary ny tantaran'i Mosesy. Dia andraisantsika fianarana ireo. Azonareo sokafana ary amin'ny baibolinareo ao amin'ny nomery 520 dia andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Nomery 5:20 dia andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Dia izao ilay tantara. Raha mbola tany an-tany efitra ny zanak'Israely dia nahita lehilahy nakakitay tamin'ny andro sabata izy ireo indray mandeha. Ko nitondra azy teo amin'ny Mosesy sy Arona ary nivoaka manontolo ireo nahita azy nakakitay. Dia nambenana tsara izy satria mbola tsy voalaza mazava izay tokony atao aminy. Taorian'izay dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: tsy maintsy ho vonono faty raha lehilahy ka ho toraham-bato ka hitora-bato azy ny ivelan'ny tobo ny vahoaka manontolo. Inona ilay zava-nitranga teto? Nisy lehilahy tratra nakakitay tamin'ny andro sabata. Dia nentina teo anatrehan'ny Mosesy sy Arona ary ny vahoaka izy satria mbola tsy fantatra mazava hoe ahoana ny tokony atao aminy. Dia avy eo indray Mosesy nanontany an'i Jehovah hoe inona ny tokony atao. Dia mivaly ny tenin'i Jehovah amin'ny 5:30 hoe tsy maintsy ho vonono faty izy. Nahoana? Satria fahotana lehibe teo anatrehan'i Jehovah zany ty zavatra nataon'ity lehilahy ity. Ny antony ny andro sabata dia andro natokana ho an'ny fanompom-pivavahana amin'i Jehovah, nefa nampiasainy mba hanaovana zavatra ilainy tena manokana. Nahoana ilay izy no hoe tena lehibe? Satria izao efa nanana enin'andro izy ahafahany nanao an'izany nitady ny zavatra hoe ilainy teo amin'ny fiainany andavanandro. Fa ny andro fafito zany efa natokana hoe fanompom-pivavahana amin'i Jehovah. Inona ny lesona tsy ho ahtsika avy amin'izany? Hitantsika avy amin'io tantara io zany, marina hoe tsy mitandrina ny sabata intsony ny kristianina amin'ny andro ankehitriny, tsy mitaky an'izany intsony lalàn'i Kristy. Fa hitantsika avy amin'io tantara io hoe raha tsy eo anatrehan'i Jehovah ny maka ny fotoana izay efa natokana ho an'ny fanompom-pivavahana aminy mba hanaovana zavatra izay ilainy tena antsika manokana fotsiny. Raha ohatra zany tsika efa nanokana fotoana hoe eto amin'ity fotoana ity mba hatokana ho amin'ny fivoriana kristianina, na ity fotoana ity mba hatokana
mba amakiako sy saintsainana ny tenin'Andriamanitra. Na ty fotoany ty efa mba natokana mba iarahan'ny fianakavianay mianatra ny tenin'Andriamanitra. Dia tadidio ito tantara ito, ajao tsara le fotoana, dia aza vela misy nininina mihitsy anelingelina azy io, dia mampifaly ny fony Jehovah tsika rehefa manao an'izay. Andao indray tsika andinika an'ilay tantara faharoa dia ny tantaran'ny kora. Izay vao tantara eo amin'ny Nomera 9:20 ihany. 9:20 dia andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo izao no resahany eo. Ary nitsanga ny kora, zanaky Jizara, zanaky Keata, zanaky Levy, mba ny Datana sy Abirama zanaky Eliaba, ary Ona zanaky Peleta, izay samy taranaky Robena. Nitsangana teo anatrehan'i Mosesy izy ireo, mba ny 500 lahy teo amin'ny zanak'Israely. Samy mpiadidy vahoaka ireo lehilahy ireo, sady nantsoina foana rehefa nisy fivoriana, ary lehilahy nanan-daza. Dia niango nanohitra ny Mosesy sy Arona izy ireo, ka nilaza hoe, efa tofoka aminareo zay, fa masina avokoa ny vahoaka manontolo, ary Jehovah no eo aminy. Ko nahoana nareo manandra tena ao ambony amin'ny fiangonan'i Jehovah? Ina ilay zavanitranga teto? Miresaka momba ny kora izy eo amin'ny 1:1, resahany fa taranaky Levy kora. Inona ny zavatra nitranga teto? Raha mijerentsika ny 7 dia lasa nanohitra any Mosesy sy Arona i kora. Iza moa Mosesy sy Arona? Araka ny resahantsika tery aloha, dia tendren'i Jehovah zareo mba hitarika an'ilay vahoaka. Izany hoe, toy ny hoe nanohatra an'ilay fitondran'i Jehovah mihitsy izany i kora teto. Efa ohatr'izany foana ve izy? Raha mandinika kely ny tantarantsika, manao jeritodika kely ny zava-nisy tany aloha, dia tsy hoe ohatr'izany foana kora izy. Satria ohatra fotsiny rehefa tafapitan'ilay ranomasina mena zareo, dia taoriana kelin'izay nanao an'ilay ombilahy kely volamena ilay Israelita. Dia rehefa niditra avy tany nidina avy any amin'ny tendrombohitra Sinay izany Mosesy, nahita ilay ombilahy kely volamena, dia tezitra be izy. Dia nilaza Mosesy hoe iza ny momba ahy? Dia ireo taranaky Levy ireo zany anisany nanampy amin'ny Mosesy, nandringana andray olona izay nanomby sampy tamin'izany fotoana izany. Izany hoe nanohana ny Mosesy izy zany, nanohana ny fitondran'i Jehovah izy. Fa teto nefa lasa niovy kora, lasa nanohatra an'i Jehovah, nanohatra andry Mosesy indray. Inona zany ny anarantsika avy amin'izany? Tsika koa zany na dia hoe mety hoe tsy mivadika ary tsika androany, mety ho voatarika hiala toa ankora ihany koa rehefa mandeha ny fotoana. Inona zany ny vahaolana? Tsara zany mitadidy an'ilay hevitra ao amin'ny Korintianina faharoa 7:15 hoe mila mandiny tena foana tsika isan'andro mba ahafahantsika mitoetra ao anatin'ny finoana. Dia ahoana ny fomba anaovana an'izany? Tsara zany misaintsaina isan'andro hoe manahoana ny fomba fiainako? Mbola mifanaraka amin'ilay fampianaran'ny kristianina izay ianarako foana ve? Azo dinihana tsipiriany kokoa ohatra ilay izy, manahoana ny fomba fiteniko? Manome voninahitra an'i Jehovah ve? Manahoana ny fomba fitafiko? Mampiseho taratra hoe tena kristianina ve aho? Azo eritreretina koa ohatra hoe inona ny zavatra tena ataoko loha laharana eo amin'ny fiainako? Anampy antsika izany mba hitoetra ao amin'ny finoana foana, fa tsy ho voatarika hiala mihitsy. Andao indray tsika hiresaka an'ilay hevitra fahatelo, dia ny tantaran'i Mosesy indray. Ity tantaran'i Mosesy ity indray ny ampitson'ilay zavanitranga tamin'ny kora izy ity no niseho. Satria naringan'i Jehovah zany ireo izay nanohana ny kora sy nanohatra ny fitondrany. Dia ny ampitson'iny ihany, navariana, dia efa nisy vahoaka indray nomenomenina tamin'i Mosesy. Dia tezitra be zany Jehovah naheno an'izay, dia nanomboka nandringana an'ireo vahoaka. Dia efa nisy 700 sy 704 sy iray alina no efa hoe maty. Dia ahoana natao Mosesy? Faly be ve Mosesy hoe zay ne nareo zay satria nikomy tamiko? Jereo ne ilay fihetsiky Mosesy eo amin'ilay 9:40 dia 9:40. 9:40 Zao ny resahany eo. Aroa Mosesy tamin'ny Arona, alaivo ny fitondrana afo, ka
alaivo ny fitondranafo ka sio afo alaina avy eo amin'ny altara ary asio emboka manitra ka mandehana aingany any amin'ny vahoaka mba handrakotra amin'ny fahotana izy ireo fa tezitra be Jehova efa nanomboka mantsy ny loza. Inona izany natao Mosesy? Faly ve izy tamin'ny loza nanjoan'ilay Israelita? Tsy izay no nataony. Tsy namaly faty azy ireo izy fa naka an'ilay fitondranafo izy, izay zany natao, dia nanao an'ilay fandrakofam-pahotana. Ny tanjona zany mba ampitsahatra an'ilay fahatezeran'i Jehova. Dia raha mijery moa tsika ny 9:7 dia izay tokoa no nitranga. Nitsahatra amin'ny fahatezeran'i Jehova dia tsy namela an'ireo Israelita intsony izy. Raha tsorina zany, na dia tsy nety ara nataon'ireo Israelita tamin'i Mosesy, dia tsy namaly faty mihitsy izy. Inona ny azontsika ianarana avy amin'izany? Mety hiara-ny toe-javatra ohatr'izany koa tsika. Mety ho antony tsara ohatra ny anaovantsika zavatra anankiray fa mety misy olona anisy ratsy atsika. Ohatra, mety mitory amin'ny olona ohatra tsika, rehefa mitory amin'ny olona dia mety misy olona tsy faly. Mety misy olona mety ho tezitra amintsika. Mety misy olona ara mety te hanisy ratsy atsika mihitsy. Dia ahoana ny atao? Taafo Mosesy. Dia aza mamaly ratsy ny nataony. Fa miangavy kosa ny Jehova, na hoe mivavaha amin'ny Jehova mba hahafahany malala ny fahamarinana ka ialany amin'ny zavatra tsy mety nataony. Efa nisy mpanompon'i Jehova nanao an'izany. Stefanina ny anarany, voatantara ao amin'ny Baiboly ny tantarany, ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7. Rehefa nisy nitora-bato izy, izay nifara hatramin'ny fahafatesany mihitsy, dia nivavaka tamin'i Jehova izy mba tsy ho eloko ilay olona izany. Inona no nitranga? Nisy tamin'ireo olona nitora-bato amin'ireo lasa kristianina taty aoriana. Ka raha mivavaka amin'ny Jehova koa zany tsika, rehefa misy olona manisy ratsy atsika mba halalan'ny fahamarinana, dia mety hiova izy tsy hanao an'izany intsony. Inona izany ny anarantsika androany? Ny anarantsika tamin'ny tantaran'ilay lehilahy tratra nakakitay tamin'ny andro sabata, fa mila mitandrina isika hoe rehefa fotoana natokana ho an'ny fanompoam-pivavahana amin'ny Jehova dia tsy tokony ho ampiasaintsika anaovana zavatra ilain'ny tenantsika manokana fotsiny. Ny anarantsika tamin'ny tantarany kora indray hoe mila mandiny tena foana isika isan'andro mba ahafahantsika mitoetra ao amin'ny finoana fa tsy ho voatarika hiala. Ary ny anarantsika tamin'ny tantarany Mosesy fa raha misy olona manisy ratsy atsika dia tsy vahaolana ny hoe mamaly faty, fa ilaintsika ny mivavaka ho azy ireo mba ialany amin'ny zavatra tsy mety nataony. Be dia be tokoa raha ireo vatosoa ara-panahy izay azontsika ianarana vao anatin'ny tenin'Andriamanitra, dia mahazotoa mikaroka azy io dia ahita vatosoa sarobidy ianao azo ampiasaina eo amin'ny fiainana andavanandro. Misaotra anao Rala Fiderana no ho ireny hevitra mahaliana ireny. Ino no lesona hitantsika tamin'ity fivoriana finaritra androany ity? Mila mitandrina isika rehetra mba tsy hanambony tena na atoky tena be loatra. Izany no ianarantsika avy tamin'izay nitranga tamin'ny Kora, izay Levita nananana andraikitra maro. Mety hoe nahavita be teo an'iny fanomponan'i Jehova isika. Tsy tokony hahatonga antsika hanambony tena na atoky tena be loatra nefa izany. Efa ela ve isika no tao amin'iny fahamarinana sa nitombony andrenitsika? Vao maiky mila manitry tena isika raha izany. Noho ny fitantarana momba ilay lehilahy tsy niraharaha ny andro sabata, dia fantatsika fa tsy tokony hanao tsirambina ny andrekintsika eo amin'iny fanomponan'Andriamanitra isika. Tsy maintsy mitandrina isika mba tsy ho ireo fanao mahazatra eo amin'iny fiainana indray no lasa lohalaharana noho ny fanomponan'Andriamanitra. Misaotra nareo nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana. Alohan'iny amaranantsika azy dia ity misy fampandranisana. Raha vavolombelon'i Jehova ianao dia mareo fa efa misy fitaovana sy lamina napetraka eo amin'iny fiangonana mba ahazoanao foana anireo sakafo ara-panahy. Anisan'izany ny Zoom, ny Cashconf, ny antsoan'ny telefona na ny JW Stream. Tianay ary ny mampahafantatra anareo fa manomboka amin'ny 2 Aprila 2020 dia tsy alefa amin'ny tele toy izao intsony ny fivoriantsika isan-kerinandro. Midika izany fa ity no fivoriana farany andeha amin'ny tele. Ny amin'ny radio kosa tsy misy fiovana fa mbola ho toy ny hatramin'izay ihany.
Raha te hanaraka tsy tapaka anireo fivorian'ny fiangonana ary ianao, dia manontania ny vavolombelon'i Jehova na midira ao amin'iny tranonkala JWT.org ho amin'ilay fizarana hoe momanay fikarohana fivoriana. Izay ilay fampananesana. Ho famaranana tanteraka dia hanao hira anankiray isika ho fideranan'Andriamanitra. Ny hira fa 420 hoe aza mivadika mihitsy, izay miorina amin'ny Salamy 120:120. Dia mirarisoantsika rehetra. Naranareo teo ny fandaharana avy aty amin'ny foibeny vavolombelon'i Jehova eto Madagasikara. Hira fa 420.